Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Matio 7:20. Velona Jesosy, foana ny fasana. Nampidiny ny mpianatra Jesosy Tompo avy teo amin'ny hazo fijaliana ny fatin'ny Tompo ary napetrany tao anaty fasana vaovao voasikotra tamin'ny vatolampy. Dia nanakotry vato lehibe iray teo amin'ny vavahadin'ny fasana izy ireo. Nandeha teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, nosazian'Andriamanitra izy, satria isika no mpanota, izy no maty, ho aiso anao no nahafatesany. Feno alahelo mafy. Niara-nipetraka tao amin'ny trano iray ny mpianatra ary nahatsiaro. Tsy nisy olona afaka nahalala mihitsy nahoana no tsy maintsy maty Jesosy. Tohina manokana i Petera. Tena nalahelo mafy izy rehefa niteny telo hoe tsy nahafantatra azy. Tsy afaka namela ny tenany izy hoe naninona no kanosa toy izany. Efa maty izao Jesosy, tara loatra. Sa tsia? Maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, nandatsaka ny rano atsika. Rehefa mitonja fahotantsika eo aminy isika, mamela heloka atsika izy. Mamela heloka ny tsirairay izy, dia izasy anao. Nisokatra tampoka teo ilay varavarana. Velona izy, velona Jesosy, tsy ao amin'ny fasana tsony izy. Nisy anjely iray nilaza taminay izany vaovao lehibe izany. Petera, laza mazava izy fa tsy maintsy milaza aminao izay hoe velona Jesosy. Tokony ilaza amiko ianao fa velona izy. Tsy nahatanty intsony i Petera. Niaraka niazakazaka, aingana, faran'izay tratrana izy, niaraka tamin'ny Jaona ho any amin'ny fasana. Nojeren'izy ireo ny tao anatiny. Tsy tao intsony ny fatin'i Jesosy. Nahita izy ireo, sady nino, fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ary tonga velona indray. Avy hatrany dia niazakazaka ny verina izy ireo, ilaza tamin'ny hafa. Nalevina tao pasany Jesosy, saingy tsy nijanona ho faty izy. Nitsangana izy ny andron'ny Paska. Alleluia, ho aiso anao, alleluia. Ho aso anao, ho an'ny mpianatra sy ho an'ny Petera, ho an'izay rehetra mihevitra ny tenany ho tsinotsinona, sy ho an'ireo izay mahatsiaro nanao ratsy maro isan-karazany. Jesosy maty ho antsika sady nitsangana indray. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny Tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.